Ny fanajana ny vahoaka no voalohany aminay olo-piara-drazana hoe ny filohan'ny fikambanany ampanjaka ka mahatonga anay manohana ny kandida laharana fahatelo. Nanamafy izy ireo fa ny fifidianana ihany no antokana vahaolana sady ho fanajana ny atao hoe demokrasia. Fantaniana manitikitsika anareo teo le hoe toedrara politika etsetretsetra. Aminay olobe aratrasany veto dia ny fanajana ny vahoaka ny voalohany. Raha natao ny fanasana an'izay olom-pirenena rehetra hirotsaka filoham-pirenena dia totosa izany. Raha natao ny fisarihana ny laharana rehetra ho amin'izay kandida isan'isany dia totosa somatsara toy izany. Ary nomena sehatra malalaka ny tsirairay hanao ny fomba fampielezan-kevitra izay mety aminy. Nisafidy izahay ny kandida Andry Nirina Rajoelina laharana fahatelo satria tao aminy ilay atao hoe fanajana ny vahoaka. Izany hoe noteteziny Madagasikara, nohenony ary nilazainy ny voto-keviny. Aminay mpisehatra politika hafa nanana ny safidy izay tiany hitondrana nataoko hoe fampielezan-kevitra Nirina satria dia efa naka ny laharana izy teo anatrehan'izany. Koa dia aminay tsotra ny vahaolana. Irositsika amin'ny fifidianana, ny fanajana indrindra koa le atao hoe demokrasia. Ny fanajana ny vahoaka malagasy tsy vaky folo, tsy isiny ny fitabatabana amin'ny lafiny rehetra. Dia vonona izahay satria izahay dia resy lahatra tanteraka fa tsika rehetra tsy maintsy mandresy, Madagasikara tsy maintsy mandresy. Ho an'ny communauté royale de Madagasikara dia io ihany ny lalatokana hitondra filaminana ho an'ny Madagasikara. Satria io no anatin'ny efa zavatra tsy azo idivirana tsony dia ny fifidianana tokana ihany no tsy maintsy atao. Atao ahoana moa tompoko no ilaza olona raha miteny sy manao hevitra sanatravy ny vava hoe tsy misy dikana. Zay aloha dia tsy mba hamitoetra ny aton'ny communauté royale. Fa kosa ambony loatra aminay ny atao hoe vahoaka malagasy iray manontolo izay tokony hanehoana indrindra hoe rehefa nirotsaka ianao hovidiana filoham-pirenena dia tsy sanatravy ny vava indray ampifilafila ianao hoe oka aloha tsy hovidiana fa mipetraka eo amin'ilay hoe atao ny vahoaka fa io ihany fifidianana ihany no hitondra filaminana. Zay ny mahatonga anay hoe ny kandida Andry Nirina Rajoelina no rehefa vonona nanaja aloha voalohany indrindra na matanora azy ary nandray anay ray aman-dreny manerana Madagasikara, communauté royale de Madagasikara satria izy dia vonona tanteraka ny aino ny sotoavina malagasy, ny aino ny torohevitra avy amin'ireo ray aman-dreny ara-drazana. Ary izahay koa dia vonona tsy mitaretana mepaka ny fampitatana aminy, tsy hamela azy irery amin'ny fampandrosoana ity Madagasikara ity. Mijoro panelanelana ankehitriny atoko IRTM ary nitondra vahaolana manoloana ny toedrara politika misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. IRTM le Fondation Totale de Madagascar dia mijoro panelanelana, izany hoe tsy momba ny atsy tsy momba ny arofa satria rehefa hita zany fa misy force roa goavana izay mifanadrina eto amin'ny firenena izay mety hitondrana mikorontana dia zay no mahatonga anay mijoro hoe andaotsika hanolotra sosokevitra hanelanelana zany izay efa nasehonay ampahabe-maso moa zany. Nisy ny kabarina tondra Ramatoa filohan'ny Assemblée nationale, filohan'ny antenimieram-pirenena izay nifandraika tamin'izay foto-kevitra nentin'ny RTM zay izay mbola namafisiny moa maly ny fiantsoana ny
malagasy rehetra zany ny force vive rehetra hoe hitady vahaolana izay mbola manamafy ny foto-kevitra izoronay dia izay nahatongavanay androany nanatitra n'izay résolution izay efa nomaninay izay amin'ny fanelanelana zany maromaro tsiraisana avalao izy latsaka amin'ity satria efa ao anatin'le fay zany isika efa nilatsaka izy ary eo amin'ny politika dia mbola verikany eo amin'ny politika dia resaka rapport de force fantatritsika tsara fa président Rajoelina dia mbola manana hery ngezabe eto Madagasikara manana force politique izy mbola azo zany izy mbola mifena administration eto Madagasikara na dia atao hoe ny démissionna izy dia fantatritsika tsara amin'ny acte rehetra izay misy fa mbola izy no mibaiko anambadika ny mpitondra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao donc zany izay force ananany izay na dia atao hoe miala amin'ny lalam-pandrenana izay tsy azo tsinitsinyaviny izay ka raha andeha contre courant izay hery lehibe ananany izay isika dia hifandony eto hiady eto zany tsika malagasy matony mandeha ny fampiresahany dia misy hevitra roa tsy mitovy zay nge le izy zay le hoe force roa lehibe mifandony dia raha ohatra zany ianao hiteny hoe aleo arahana ny candidat raiky amin'ny folo inona moa zany ny vahaolana hoentana fa samby ziriziry amin'ny heviny ane zany miziriziry ny candidat raiky amin'ny folo hoe tsy ekena filatsany fa vazaha izy dia izy koa nefany zay mbola mifena administration tokony tsy adinitsika zay alefany foana ny fividianany hoe za fividianany dia amin'ny 9 novambra ihany efa processus efa mandeha io fividianana ihany zay azo lazaina hoe raha ny lalam-pandrenana moa zany izay fezin'ny ACC dia azo lazaina hoe zay zany ny lalam-pandrenana iveriny hoe mandeha dia hoentina amin'izay le izy ka izay hevitra roa tsy mitovy zay nge no hitadiavana ny maromaro tsiraisany tsy maintsy mihitsy zany ny constitution tsy maintsy misy manao constitution ao zany zay tsika vao ahita filamina Zava-doza ho an'ny zanaka malagasy ny zava-mahadomelona ho ny filohan'ny fikambanana NISA Ajara Mamonjisoa manakana ny olona izay mbola tsy tafiditra amin'izany ny fikambanana ary mampiana isan'ireo izay efa tafiditra amin'izany mangataka volavolan-dalàna amin'ny androm-panjakana koa izy ireo ary didim-pitondrana eny an-toerana izay misy fivarotana izany. Nataonay hatramin'izay ny tena mibahana amin'ny plasy misy ny asanay zany dia ny prévention primaire. Prévention primaire moa zany dia le hoe manakana an'ilay olona mbola tsy tafiditra hiditra. Zany le asany antsoina hoe prévention primaire. Misotro misy alcool anitsiana zany satria zay tsy nanavana enquête tokana fa officieusement kosa dia hita fa misy zay. Raha zay. Faharoa ny cigarette électronique aleo mba hiakatra anatin'ny ordre de jour ny parlement rehetrarehetra izy anakiroa lay volavolan-dalàna natolotra ihany satria zay ihany no ahafahana tena miaro ny zanaka malagasy. Ary fahaefatra farany dia manentana be ny tanàna rehetra manerana Madagasikara be ny tanàna sy ny mpanolotsiana miaraka aminy mba hamoaka didim-pitondrana ao amin'ny faritra misy azy ka ampiatrany hoe tsy azo varotana sigara ny ankizy latsaka 20 taona ary metaka zany soratra zany mihitsy eny amin'ny épicerie ary amoaka sazy azony zareo tao manko manasazy an'izany satria efa natao zany tamin'ny fotoanandro tao amin'ny commune urbaine tany Renivohitra mamoaka sazy mifanalefy amin'izany ho an'izay mandika an'izany zavatra zany. Isaky ny 14 volana novambra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny diabetika. Anisany mampiavaka ny Amadia dia sady fankalazana ny 50 taonany ihany koa. Tamin'ity taona ity dia naroso aloha ny fitiliana satria maro ny olona liana amin'ny fanaovana an'izany. Etsika tanterahina mandritra ny fankalazana ny 50 taonany Amadia dia ny fampifanan'ireo mpitsabo-panampy manerana Madagasikara eo anivon'ny tobim-pahasalamana Amadia. Volana novambra raha isan'isana maneran-tany dia mankalaza an'izay foana fa ny eto amin'ny Amadia manokana zany
dia sady mankalaza ny fahefapolo taonany Amadia zahay mpitsabo rehetra manerana ny Madagasikara sy ireo mpitsabo mpanampy manerana Madagasikara dia natao ihany koa hoe anaovana fitiliana ny diabeta zany anankiray fitiliana ny diabeta zay zany dia ho an'ireo fianakavianany olona nanomboka androany fahatelo ambin'ny folo ny volana novambra dia raha piso akoatran'izay dia manao ihany koa zay fitiliana ny maso na fitiliana ny atao hoe rétinopathie diabétique satria zany ny olona diabétique dia mora simba ny lalan-drahany dia anisan'ny lalan-drahany maso ireo diabétique ny Amadia zany mandritra ny amin'ny tongotry ny ireo diabétique ireo ihany koa satria misy Mikaikaiky amponina lasora noho ny fahatapahan-drano lavareny misy eny atoerana. Faritra efatra eny lasora ny anjadin'ny fahatapahan-drano. Manao antsoa avy eo amin'ny nivon'ny Jiramano izany ireo mponina ny amin'ny vahaolana maharitra hamerenana ny fahamatsian-drano eny atoerana. Izany ety amin'ny commune lasora dia misy fototany maromaro izany hoe ambony fitoerana hoe zany tena hoe izany tena mijanona tena sahirana amin'ny rano. Manomboka amin'ny commune CSB2 dia any fototany miadana sy fototany Ambohitrondra dia fototany Ampahibata ny zareo hoe Ampahibata ny zay lehibo ireo zany tena tsisy rano mihitsy tena tsisy rano mihitsy ireo na andro na alina dia misy fotoana ihany zany fampiresaka amin'ny Jirama mba jereo hoe ilay olana ara teknika ve sa dia olana ihany ny Jirama fa zareo zany tsy mba manome vaovao ny Jirama hoe inona ilay olana misy fa tokony mampafantatra ny vahoaka ihany zany hoe olana ara-teknika na olana tsy manao serasera zany izy fa dia olona fotsiny ao dia sahirana be mihitsy ny olona amin'ny parti eo amin'ny resaka tsika zay tonga dia kasi ao mahataonany fa tsisy hoe vina na vina fa rehefa miditra mihitsy ilay maimainkany manomboka oktobra novambra ohatra izao io zany tena mijaly be dia fototany enina teo aloha tena mijaly manomboka eo Amatsinjo Ampahibata Ambohitanety Ambohimarina dia Ambohitrondro sy miadana dia mangataka tamin'ny Jirama ihany zany zay hoe aloha angatahana misy zany angatahana le bombona reny fa tsy mivaly amin'ny ampahan-kely fotsiny zany satria zay zany tena efa nanao famainana tsy rehefa tena tsy tonga le rano amin'ny resaka tio mahazatra izy dia alefaso indray le bombona be iny dia nefa iny koa mbola anaovana commande mbola procédure be koa vao tonga eo ny rano